Makasika ny toetrandro kosa indray mbola haritra 3 andro ny herika matevina eto Antananarivo sy ny manodidina araka ny vinavina ny mpamantatra ny toetrandro tafiditra ao anatin'ilay vanim-potoana antsoina hoe manasara taona tokoa tsika amin'izao fotoana izao izay no mahatonga ny toetrandro miovaova be izay tsy izy. Hiakatra 3 ka hatramin'ny 5 degré Celsius ny maripana ambany indrindra raha 3 ka hatramin'ny 4 degré Celsius ny ambany indrindra ho an'ny eto Antananarivo araka ny nambarany eo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Araka ny vinavina ary dia mbola haritra 3 andro ny rotsakorana. Kasika ny toetrandro amin'ny ankapobeny zao dia mbola anatin'ny vanim-potoana manasara taona antsika fa saingy manatona mihamafana ny maripana izany hoe manomboka haka vanim-potoana fahavaratra fa tsy mbola anaty fahavaratra antsika satria ny vanim-potoana manasara taona dia rahantsika mahafantatra fa mbola imbetrika mangatsika imbetrika koa mafana amin'izao fotoana izao dia somary manomboka ho mando amin'izay ny atmosfera ka izany mahatonga ny orana izay milatsaka ho maly ary mbola eto androany sy rapijo izay mifanindran-dalana amin'ny fandalovany front ao atsimony Madagasikara. Manao kosa ny azombaka mikasika ny maripana eto Antananarivo. Raha mikasika ny maripana eto Antananarivo dia ny androandro dia miakatra eny amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 degré Celsius eny izay amin'izao fotoana izao ary ny ambany dia eo manodidina amin'ny 13 ka hatramin'ny 14 degré Celsius. Izy io dia somary hiakatra ihany fa saingy mbola hidina kely izay fiafaran'ny herinandro. Amin'ny faran'ny herinandro kosa indray no nambaran'ny tompona andraikitra fa mbola hidina ny maripana eto amintsika izay marina fa mbola tafiditra indrindra ao anatin'ny vanim-potoana manasara taona tanteraka. Fantatra fa tsy hifarana raha tsy ny faran'ny volana Oktobra ny vanim-potoana manasara taona ka anisany mandrafitra azy ny fisian'ny mangatsiaka, ny maina ary ny hafanana izay mifandimby. Ny volana Novambra kosa no heverina ao amin'ny mpamantatra ny toetry ny andro fa hatomboka ny fahavaratra. Mahakasika ny rivo-doza kosa indray dia mbola tsy voafaritra hatreto ny mety handalo eto Madagasikara hoy ny tompona andraikitra.